Amen. Miaravantsika rehetra indray ry havana aminaran'i Jesosy Kristy Tompo dia ho tononona amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy ary koa ny fanahy masina dia samy ho amintsika tsirairay avy. Amin'izao fionana izay mitohy ataontsika amin'ny fampaherezana ary androany dia miompana manokana amin'ny fijoroana vavolombelona koa amin'izay namanginy Tompo amin'ny anarana hoe Jehova, ka dia hivavaka tsika ary hivavaka miatrahantsika izany fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Eny ry Andriamanitra Ray ry Jesosy Kristy Tompo, manantona anao indray izay ankehitriny, midera mankalaza amin'ny voninahitra anao, manesy teny eto anatrehanao satria Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra mahery, Tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Dia ianao no Andriamanitra, ianao no Tomponay, ianao no ivavahanay, tsy mahana afa-tsy ianao izay Tompo, ka ianao no ankalazanay. Saotra ny fitiavanao isan'andro, saotra ny nanomezanao ny zanakao ilay tokana Andriamanitra, dia Jesosy Kristy Tomponay avy any Nazareta, ho famonjena, ho fanavotana, mitondra ny helokay, mitondra fanavotana ho anay, ary indrindra mandatsaka ny rano soa, ho famelan-keloka, ho fanadiovana, ary misaotra fanahy masina, miasa sy manolo-tsaina, mitari-dalana, anton'izao rehetra izao ihany koa, ka dia miasa ianao amin'izao fijoroana vavolombelona fampaherezana izao, aoka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany, aoka tsisy hoelinay koa afa-tsy ny feonao irery ihany, ka dia aminaranao Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany, tenena araka ny fombanao, amin'ny anaran'i Jesosy, alleloia, amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ry havana amin'izao fotoana izao. Ny fotoana moa dia mandalo, tsy mametraka ora na daty matetika fa ny Tompo no mamoaka ny teny araka ny sitrapony. Ny fizarana na fampiherezana ataoko androany dia efa nambara teto ihany teo alohaloha fa tsy navelan'ny Tompo, tsy navelan'ny fanahy masina fa tsy maintsy averina na tokony averina izao fijoroana vavolombelona izao. Fijoroana vavolombelona izay namangin'ny Tompo ao manokana ny amin'ny anarana hoe Jehova. Indray andro ry alina, indray alina moa izany, indray alina fa tsy indray andro ry havana, raha natory izany dia nanomboka tamin'ny roa sasany amin'ny 3 maraina teo, dia manomboka maheno feo izany ao anatin'ny nofoko ao, matory ahako ny fanontaniana mipetraka hoe iza no tena vavolombelon'i Jehova. Amin'ny teny frantsay moa izany nametrahany azy, iza no tena témoin de Jéhovah hozy izy. Dia natory izany dia afaka tsy haiko fefakadiny, atsasakadiny tateo aoriana dia miverina indray ilay izy, iza no tena témoin de Jéhovah. Dia nanomboka taitra izany satria dia niveriko fotsiny hoe ao anaty nofo eo izy, ao anaty torimaso. Dia inona ary no tian'ny fanahy masina lazaina amin'izany? Dia niverina natory ahako, dia niverina fanoteliny sa fanonefany ilay feo hoe iza no tena témoin de Jéhovah, iza no tena vavolombelon'i Jehova. Dia nangataka mihitsy aza tamin'ny fanahy masina, inona moa izany Jesosy, inona fanahy masina no tianao ambara amin'izany? Dia tao anatin'ny nofo ihany ny Tompo dia efa nanazava. Za zany mieritreritra hoe miresaka manolona na manazava manolona fa ao anatin'ny nofo eo no efa misy fanazavana izay nomen'ny fanahy masina izany ny amin'ny hoe iza ny tena témoin de Jéhovah. Misy tenin'Andriamanitra raisiko sady izany andraisantsika, anorenantsika izany fijoroana vavolombelona izany ny amin'ny hoe anarana Jehova io. Any amin'ny Exodosy 2:20, ny Deutéronomie koa misy anazy fa 5 fa ny Exodosy no raisintsika 2:20 dia vakintsika ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe izao no Tompo Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany Ezipta avy
tamin'ny trano na andevozana. Aza manana andriamanitra hafa fa izao ihany, aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao Tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny heliky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahala ahy, nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'ny Tompo Andriamanitra ao, fa tsy ataon'ny Tompo ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Amen. Dia izay teny izay no mampatsahivy ny fanahy masina amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Dia azavaiko izany hoe inona no fanazavana nataon'ny fanahy masina amin'izany teny hoe iza ny tena vavolombelon'i Jehova, na iza ny tena témoin de Jéhovah. Ataoko hoe miditra kely nga moa zany ny tena moa zany atao anatin'ny fitomboana na fitaizana ara-panahy hatramin'ny mbola kely ny lehibe atao amin'ny fitaizana FJKM, satria taty Antananarivo no lehibe, protestanta moa zany ny ray aman-dreny, nefa lehibe tany atsimo koa ireo ray aman-dreny reo, ka ny any atsimo tamin'izany fotoana izany dia ny finoana loterana no hoe narahana tamin'izany. Dia noho ny lehibe dia hoe tsy maintsy natao batisa tamin'ny fomba FJKM, dia natao confirmation, natao mpandray fanasan'ny tompo araka ny fomba loterana. Noho nefa lehibe dia avy eo niona tamin'ny tompo amin'ny resaka endrika fifazana, teo amin'ny fifazana amin'ireo tobo lehibe efatra ireo zany no niantson'ny tompo anahako indrindra tamin'ny fahatanorana. Dia efa vita hoe miomana mpiandry, dia niasa teo amin'ny sehatry ny asa fanompoana. Ny tenako moa zany dia ampitan-dranomasina tia Belzika ankehitriny. Noho ny tonga tia Belzika dia tsisy izany hoe endrika fifazana izany tamin'ny fotoana nahatongavako taty, fa ny fiangonana evangelika na pentekotista zany no mitovy mihitsy amin'ny fiasan'ny asa-pifazana zany, dia tao indray no mitohy ny amin'ny asa fanompoana. Dia izay no tiako ambara fohy zany ny amin'ny hoe fitaizana ara-panahy, nefa ny fitaizana tao anatin'izany fotoana izany, indrindra teo amin'ny malagasy moa zany raha mamaky ny baiboly malagasy dia tena nitaizana amin'ireo fiaraha-mivavaka rehetrarehetra narahanareo, dia taizana tao anatin'izany anarana hoe Jehova zany. Hoe Jehova lany tsy anjera zany raha ankehitriny na dia efa nambaran'ny tompo amin'ny tao anatin'ny nofy izay nanambarana izany, ahafahako manazava amintsika ihany koa zany hoe inona ny tian'Andriamanitra lazaina hoe iza ny tena vavolombelon'i Jehova, na iza ny tena témoin de Jéhovah. Fanazavan'ny fanahy masina dia hoe tsika ozy izy izay nanaraka an'ireo fiaraha-mivavaka ireo zany, atao hoe protestanta, natao hoe katolika, hoe kristianina izay tena hoe manara-dia an'i Kristy, dia miteny hoe ny témoin de Jéhovah na vavolombelon'i Jehova dia tsy kristianina, na atao misy ary hoe secte, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mihinana Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra, ary tsy mivavaka amin'ny Jesosy Kristy, tsy mivavaka amin'ny fanahy masina, fa mivavaka amin'ny Jehova. Dia iza le Jehova ozy izy? Tsika ozy izy no milaza fa ireo dia tsy izy ireo raha mitory teny sy mandondony any ambaravarana ireo témoin de Jéhovah ireo, dia sakanana tsy ampidinina ao an-trano, satria tsy mitovy finoana amintsika kristianina izay manara-dia mitory an'i Jesosy Kristy, hoe nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, hoe tena zanak'Andriamanitra. Nefa iza ny tena mijoro vavolombelona? Nareo ozy izy amin'ny baiboly izay nosoratana, eo zany mbola misy fanontaniana anankiray koa naseho amin'ny fanahy masina taty aoriana, hoe maninona ilay anarana Jehova io no tafiditra ao amin'ny baiboly malagasy. Rehefa namaky ny baiboly teny frantsay, amin'ny baiboly teny anglisy, na baiboly amin'ny teny hafa, indrindra moa zany ny teny hebreo izay nakana ny baiboly io,
dia tsy misy an'izany anarana Jehova zany eo tompoko. Tsy misy anarana Jehova mihitsy ao ary tsy fantatro hoe iza no nametraka io anarana Jehova io indrindra amin'ny baiboly malagasy sy amin'ny finoana hafa koa. Amin'ny teny frantsay aloha dia tsy apetrany mihitsy fa amin'ny finoana hafa dia mbola misy mametraka ihany hoe ilay Jehova io no atao hoe anaran'Andriamanitra. Nefa araka ny vakintsika tamin'ny tenin'Andriamanitra teo dia amin'ny andininy fahafito amin'ny Exodosy 20 dia miteny mihitsy izy hoe aza manonona foana ny anaran'ny Tompo Andriamanitra ao. Amin'ny baiboly malagasy ary izy dia mbola teneniny foana aza manonona foana ny anaran'i Jehova Andriamanitra ao. Dia mahagaga mihitsy hoe tsy manonona foana nefa asiana ao anarana izay atao hoe Jehova. Fa Tompo io Tompo Andriamanitra io amin'ny teny frantsay izy hoe l'Éternel velor, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny hafa dia hafa mihitsy. Amin'ny teny hébreu moa zany dia tsy voatonona io, anarana tsy voatonona io. Mosesy no nisehoan'Andriamanitra tamin'izy teo amin'ny tendrombohitra raha natsoin'Andriamanitra hoe hamoaka ny zanak'Israely tany amin'ny fahativozana. Dia nanontany mihitsy Mosesy inona zany ilay anarana ho tononiko amin'ireo Israely sy Farao ireo, satria zany malaza tamin'izany misy anarana izay efa meny zareo anarana ny masoandro, ny kintana, ny volana, ny zavaboary, ny zavamaniry. Dia asiana anarana daholo, misy Andriamanitra anarana izay mitaiza sy mitahiry ireny zany. Fa miteny Mosesy iza indray zany ilay anarana mba ho tononiko. Fa Andriamanitra dia tena niteny mihitsy hoe izao ilay Andriamanitra izay izy, tsy voatonona io. Io Andriamanitra izay izy io koa amin'ny teny hébreu dia tsy misy. Amin'ny fitenena hébreu zany tsy mba misy mihitsy, zany hoe amin'ny teny frantsay moa zany mahazatra antsika malagasy angamba ny azo tenina hoe je suis, hoe izao tsy misy manonona an'izany ao amin'ny fomba fiteny hébreu, fa Andriamanitra irery no samy teny tamin'ny Mosesy hoe izao ilay izy. Izao ilay izy Andriamanitra ny teny amin'io. Adika amin'ny teny mahazatra antsika hoe YHVH. Fa amin'ny teny frantsay zany, amin'ny teny latina dia izay ny andikana azy, fa amin'ny fiteny hébreu izy dia tsy voatonona mihitsy, fa satria hébreu, tamin'ny teny hébreu no nitonon'Andriamanitra tamin'izany, fa tsy amin'ny teny hafa mihitsy, na teny grika nandikanan'ny baiboly, na teny araméen, na teny frantsay, na teny anglisy, fa tamin'ny teny hébreu no tenen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy dia Yod He Vav He. Zany hoe sarotra mihitsy manonona an'izany zany ary tenen'Andriamanitra mihitsy aza manonona an'io. Fa ilay Tompo Andriamanitra eto moa zany ilay Tompo Andriamanitra io Andriamanitra io ilay amin'ny teny frantsay atao hoe Dieu grand D na grand A Andriamanitra, dia io natao hoe El, amin'ny teny hébreu El na Elohim, ilay Andriamanitra mpamorona. Misy koa zany natao hoe ilay tompo, ilay tompo io amin'ny teny hébreu dia atao hoe Adonai. Adonai izy amin'ny teny hébreu ka izay mahagaga na tsara ho fantatra, satria ao anatin'ny fampianarana taty aoriana zany rehefa nitenenan'ny tompo amin'io nofo io dia nanomboka nandalina sy namakafaka hoe fa maninona tokoa moa no tafiditra ao anatin'ny baiboly malagasy misy an'izany Jehova zany, dia izy ny tena témoin de Jéhovah. Tsika zany milaza fa ilay témoin de Jéhovah dia secte tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, nefa tsika dia manonona ilay Jéhovah foana, ilay Jehova foana. Amin'ity baiboly malagasy mihitsy ary dia misy mihitsy hoe Jehova n'Andriamanitra, tena mampalahelo mihitsy. Ary rehefa vakianao amin'ny baiboly maro, voadika maro, efa misy izay sorako an'Andriamanitra raha nandalo tany an-tanindrazana, dia misy kainy baiboly, nisy olona zany efa resy lahatra ary efa nandray koa izao fijona vavimbelona izao nahazo talohako. Tsy haiko hoe tamin'ny fotoana inona fa farafahakeliny tamin'ny 10 taona sa 20 taona lasa no efa nisy olona nandika ny baiboly tsy nasiany anarana Jehova intsony. Amin'izao fotoana izao rehefa nandalo tany an-tanindrazana ny tena dia tsy misy ilay izy, satria mety hoe nifoalana ve, mety hoe be da be ozy izy, be da be io lasa vidy an'io daholo ny olona any ka mety tsy mividy intsony ve ilay baiboly misy anarana Jehova. Fa araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany
dia izy ny tena témoin de Jéhovah hozy izy. Isika izay manonona foana an'ilay Jehova, Jehova Andriamanitra, Jehova, izay tsy tokony ho tononona akory ary. Zany hoe ianao zany a, izay manonona an'io anaran'io a, dia ianao a no tena vavolombelona. Zareo le miteny fa hoe vavolombelona ary zany a, mety faly fotsiny izy a, na mijery fotsiny izy hoe reo manohitra antsika reo a, reo mandaa antsika, nefa izy ny tena mijoro vavolombelona fa tsy ry zareo foana fe no mijoro ny vavolombelona ny anarana entsika. Anarana nomeny zareo izy io tsy fantatra araka ny teny zay hoe inona no ny fanarahana teo ampanitana ny baiboly malagasy ka nametrahana io anarana Jehova io. Nisy rahalahy na misy fiaraha-mivavaka efa manazava an'io a any Madagasikara. Efa hitako tamin'ny YouTube moa izy zany taty aoriana koa. Fa angamba ny sitrapon'ny tompo na tsy sitrapon'ny fanahy masina moa hatramin'izao fa tsy mety tadidiko le anarana izay manazava ihany koa ary manazava tena tsara fanazavany a ny amin'ny hoe tsy anaran'Andriamanitra io anarana Jehova io ary napetraka fotsiny tao amin'ny baibolitsika malagasy io a na dia neverina fa tsy anaran'Andriamanitra io. Ny fanarahana tany amin'ny mpiandohana araka ny teniko teo zany tsy fantatra inona ny anton'ny fanarahana tamin'izany a na tonga amin'izy hoe apetrao io anarana Jehova io a amin'ny baiboly malagasy. Dia izay zany a ny fanazavan'ny fanahy masina hoe izay ny antony namereny anazy rehefa tena nandroso tao anatin'ny hoe fahamasinana sy fahamarinana zany a tao anatin'ny fotoana 2 taona 3 taona teo zay a no niantson'ny tompo araka ny nazavaiko teo fa nandeha tamin'ilay lalana izay heverina koa satria tao anatin'izany no nitompo na ny lehibe tao anatin'ny fiainana kristianina. Fa rehefa mandroso amin'ny fahamasinana ianao a dia tonga koa ny atao hoe fahamarinana, dia tonga ny fanahy masina izay mamangy antsika, mety mamangy antsika amin'ny fahitana izy. Any amin'ny Joël toko 7 mihitsy ary moa zany dia voateny mihitsy zany hoe mety ny zatovovavy na ny zatovolahinareo a, ny antitra, ny tanora, ny lehibe dia ahita fahitana amin'any anonofy miteny amin'ny alalan'izany ny tompo. Izy Andriamanitra, antsika miteny mihitsy fa Andriamanitra dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha niteny raha naminany na mpaminany olona izy tamin'izany dia mbola mitohy izany faminaniana izany ary raha nampanonofy olona izy amin'ny fanambarany sitrapony tamin'ny Daniela, tamin'ny Josefa, tamin'ireo mpanompo man'Andriamanitra maro dia mbola mitohy koa izany fanomezana nofy izany ka raha nampanonofy azy zany ny tompo na mieriny intelo. Fantatsika tsara hoe rehefa misy famerenana intelo na inefatra ohatr'izany ny sitrapon'ny tompo dia izay mahatonga ny tena hoe tsy mipetraka ary tsy mijanona fotsiny fa manambara araka ny nanazavan'ny fanahy masina an'izay zany hoe iza ny tena témoin de Jéhovah. Dia isika izay manonona an'io anarana Jehova io, raha mbola manonona ny anarana Jehova isika milaza fa anaran'Andriamanitra dia isika no vavolombelon'ny Jehova voalohany na tsika ny tena témoin de Jéhovah voalohany fa ozy izy amin'ny andininy 7 amin'ny Exodosy toko 20 averika any hoe aminaran'i Jesosy aza manonona foana ny anaran'ny tompo Andriamanitra ao fa tsy ataon'ny tompo ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Araka ny voalaza teo zany fa tsy anarana tsy voatonona io. Iod, he, vav, he zany no tokony hanonana azy. Na le anarana hoe Yahvé ary na hoe Yahweh mbola tokony hoe sarotra ihany ny tokony manonona an'izany satria tsy zany no fanononana an'io amin'ny teny hebreo. Fa izay fanononana izay no anarana iantsoana an'io Andriamanitra io zany raha mitentsika hoe tompo araka ny teny teo zany efa nazavaiko teo dia ny tompo dia Adonai koa izy amin'ny anarana teny hebreo ary misy ny atao hoe Elohim. Raha teny hoe El moa zany anaran'Andriamanitra, El Shaddai Andriamanitra tompony zavatra rehetra, Dieu tout puissant zany no atao hoe El Shaddai. Fa misy amin'ny teny malagasy dia mbola asiana hoe Jehova. Misy ny Jéhovah samy manonona an'izany olona fa noho ny tsy fahalalana na noho ny tsy fampahatarany fanahy masina dia misy ny olona tena hoe tsy azo ovana amin'izany zay fa nahoana izany no efa hitanay tato amin'ny baiboly hoe tenin'Andriamanitra zany tsisy afaka manala an'io tenin'Andriamanitra io na litera iray ary
Fa io anarana Jehova izay voasoratra amin'ny baiboly malagasy io ry havana dia tsy anaran'Andriamanitra. Ny tompo no mampafantatra antsika an'izany ka anjara antsika. Afaka manontany koa ianao raha izany fanginy fanahy masina dia tokony anontany fanahy masina koa ianao inona ary izany. Ary manontany tena ianao fa maninona ary ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay talohanao na talohan'ireo hafa ireo maninona ny tsy mivangin'Andriamanitra. Izay angatantsika ny fanahy masina. Io zany misy mitohy, izany atao hoe mety hoe fampianarana koa na fahamarinana fa ao amin'ny asan'ny apôstôly. Angambany ny asan'ny apôstôly toko faharoa, mety tsy vakiako eto ilay izy fa hoe andray ny toko voalohany izy ny efa misy an'izay hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko. Rehefa tonga aminao fanahy masina izay nitenenin' Jesosy aza mbola mihetsiketsika ao Jerosalema aloha. Aza mihetsiketsika ao Jerosalema aloha mantsy amin'ny mpianatra fa rehefa tonga ny fanahy masina izay nareo vao azo hery. Midika izany fa tsy azo hery tsika raha mbola tsy mandray ny fanahy masina. Rehefa mandray ny fanahy masina tsika ozy dia ho vavolombeloko eo Jerosalema aloha. Dia hatramin'ny Jodia, Samaria hatramin'ny faran'ny tany. Izay zany mila mandray ny fanahy masina. Ahoana ny azahoana ny fanahy masina io dia niteny mihitsy ny Petera rehefa taloha Petera natahotra 20 zareo niafina mihitsy alohan'ny latsahan'ny fanahy masina fa amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa no nirotsaka ny fanahy masina dia nirotsaka tamin'ireo mpianatra tsiraray avy, tsy ny apôstôly irery fa izay nivory teo na ny vehivavy ny renin'i Jesosy dia samy nandray fanahy masina ka niteny tamin'ny fiteny izay tsy mbola hainy, niteny tamin'ny fiteny izay olona nanatrika tamin'io zany fotoana ny Pentecote tany Jerosalema tamin'io dia izay olona tonga teo nanatrika teo samy nafantatra ny fiteniny avy. Ary dia nitsangana mihitsy ary Petera tamin'izay nanomboka sanitsangana Petera sy ny 12 tena nitory, tsy niafina intsony fa nitory mihitsy hoe izao ilay Jesosy Kristy nienjehanareo io nanazava hatramin'ny testameta taloha, hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny nahatongavan'i Jesosy nanolorany tenany sy nitsanganany tamin'ny maty dia nanontany ireo jiosy maro izay tonga teo Jerosalema tamin'izany inona ary ny tokony nataonay. Dia niteny mihitsy izy hoe mibebahy ianareo dia atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ho tonga aminareo koa ny fanahy masina. Tiana lazaina amin'izany ny batisa ny fibebahana, ny olon-dehibe vita batisa ka mibebaka, tsy zazakely natao batisa fa ny lehibe fa raha zaza dia natolotra, raisin'i Jesosy ireny dia nitolorany nomeny tso-drano na ny vavahany. Fa ny olon-dehibe izay tonga saina, olon-dehibe tsika no manolo tena dia atao batisa, amin'izay no tonga amintsika ny fanahy masina. Mila vakiantsika izany ao amin'ny asan'ny apôstôly eo toko faharoa andininy fahaenina na fahavalo angambany fa tsara fantarina ny sitrapon'Andriamanitra ka tonga ny fanahy masina mamangy hoe maninona ny ireo mpanompon'Andriamanitra hafa koa maninona ny tsy mba mivangina satria io zany anisan'ny fahamarinana iray koa izay nampianarin'ny fanahy masina koa, ampianarin'ny tenin'Andriamanitra. Tsika mamaky ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe mamorona na hoe ny sotomina tay izany ny teny izany fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra no miteny an'izany hoe iza ny tena témoin de Jéhovah dia tsy anaran'Andriamanitra io ry havana, io anarana Jehovah io. Fa fantatsika tsara fa izay zany no anarana. Izay olona nametraka azy teo zany mety hoe nandamindamina teo, fantatsika tsara fa amin'ny teny hébreu koa ny anarana hoe tena anaran'i Jesosy dia Yeshua. Yeshua io dia anaran'i Jesosy Kristy io, tsy fanampina anarana koa. Izay zany dia averina foana fa tsy fanampina anarana io fa ataon'ny olona fanampina anarana any amin'ny firenena latina na firenena hafa dia mametraka mihitsy hoe ataon'zareo anarana koa Jesus na Jesus ahoana ny fanonona azy fa tsy fanampina anarana io fa anarana. Izay mahatonga nisy hoe roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na noarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanahy ratsy. Ilay Jesosy Kristy avy Nazareta anaran'i Jesosy io ilay Yeshua io fa tsy fanampina anarana. Ohatran'ny anarana malagasy ihany io ny anarantsika malagasy raha manomboka amin'ny raha ny anarako dia hoe Ramiandrosoa. Amin'ny teny frantsay izy rehefa dika amin'ny teny frantsay dia hoe le bon berger. Misy dikany hafa moa zany nandikana azy teo aloha neritreretana azy hoe celui qui attend le bonheur, Ramiandrosoa. Ay ny tena dikany
dia le miandry soa io dia le bon berger. Raha malagasy no tononona fa le bon berger no anarako dia tsy manaiky mihitsy malagasy anahy fa tsy zany no anarako fa raha miandry soa. Dia ohatran'izay koa ho an'ny jiosy Yeshua no anaran'i Jesosy dia amin'izareo dia Yeshua foana io. Fa noho ny fanjanahana nisy tamin'ny Romanina, tamin'ny Grika dia napetraka hoe Kristy Jesosy ilay izy fa ny tompo zany mampianatra antsika amin'izay koa. Azontsika tononona mihitsy Yeshua io satria anaran'i Jesosy mihitsy io, fa Andriamanitra koa nanaiky amin'izao hoe nametrahana ny anarany hoe Kristy, ilay Mesia zany, ilay Kristy io Masia. Dia io ilay Mesia io na Kristy na ilay Jesosy io no anarana napetraka ihany koa. Ka izay mahatonga antsika mitondra an'ilay manohy an'ilay hoe kristiana satria napetraka tamin'izany hoe Kristy no napetraka ho Mesia tamin'izany ka dia mitohy isika hoe lasa kristiana. Fa nahatonga ny hoe anarana Jehova araka ny fanazavana tamin'ny fanamasina io na ny fanazavana efa nentin'ny olona hafa koa zany izay nametraka an'ilay anarana Jehova. Dia le YHVH natambany tamin'ilay Yeshua dia nahitan'ilay anarana hoe Jehova. Izay tsy anaran'Andriamanitra mihitsy ary mila fantarina hoe avaiza moa izy io ary anarana iza tokoa io fa anarana misy fanazavana ary. Izay zany mampirisika antsika malagasy moa zany vitsivitsy ny fanazavana fa amin'ny YouTube na amin'ny Facebook amin'ny teny frantsay dia tena maro mihitsy ny manazava fa tsy anaran'Andriamanitra io fa anarana Satana ary io. Izay mahatonga antsika kristiana miteny hoe tsy manaraka ny témoin de Jéhovah na tsy manaraka ny vavolombelon'i Jehova fa tsy mihinana Andriamanitra, tsy mihinana Jesosy Kristy tena zanak'Andriamanitra io. Ka izay mila mieritreritra zany tsika raha maheno izao fijona vavolombelona izao na fanazavana fohy izy satria raha hazavaina dia ho lava be. Mampirisika antsika zany misy rahalahy na anabavy izay fa manambara ny fanazavana misimisy kokoa ny amin'izany anaran'izany fa nasehon'ny tompo anahako araka ny fanazavana fanamasina tampoka zany dia izay izy ny témoin de Jéhovah. Raha mbola manonona an'io anarana Jehova io ianao amin'ny fiainanao ao amin'ny baiboly izay vakianao dia ianao no tena vavolombelona. Ianao no nijo vavolombelona amin'ny olona rehetra fa izy tena anaran'Andriamanitra io Jehova io fa tsy anaran'Andriamanitra io ka izay no fijoroana vavolombelona na mpitaina amintsika zany efa natao teto ihany izy ity fa tsy navelan'ny tompo raha tsy naverina indray androany ahafahantsika mandray tsara ny amin'ny hoe tsy anaran'Andriamanitra ny Jehova. Ka tsy tokony hanonona an'io intsony isika raha tena mitonona fa manara-dia an'Andriamanitra Jesosy Kristy tompo dia mila fantarina zany izay anaran'Andriamanitra izay fa Yod He Vav He izay ny fanonona azy amin'ny teny Hebreo. Yahvé mety mahatonona zany Yahweh koa fa tsy anaran'Andriamanitra ilay izy ka andalantsika no mbola mijoro ao anatin'izany famarinana zany mety ho zany koa no sakana. Mety ho zany hoe sakana isian'ny tsy fampandrosoana ny ara-panahy na ny tsirairay avy na ny fiaraha-mivavaka ny fiangonana indrindra ny firenena malagasy ka dia tsika tsirairay avy samy handray zany teny zany voninahitr'Andriamanitra. Ka dia mampahery antsika ry havana mangatahany fanahy masina. Mety hiteny ianao hoe fanahoana moa zany naraka fotsiny ilay rahalahy fotsiny io fa mangataha ny fanahy masina dia hiteny aminao koa ny fanahy masina hanambara ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ny amin'ny fanarahana an'izany atao hoe Jesosy Kristy zany indrindra amin'ny fitadiavana azy tanteraka ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa ny fiadanana koa dia ho antsika izay ampanara-dian'ny Kristy marina araka ny sitrapony irery ihany dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovany fotoana zany fijona vavolombelona rehetra zany misaotra tompoko. Alleluia. Amen.